anisy le izy zay ngamba de tsara fantatra ary ny olona tsy teny mihitsy hoe diso izy fa tsy maintsy tady hevitra foana nasavana zany zavatra nisy vondrona anankiroa teto teo ny indépendant de teo ny Irmara izay niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha ary ataoko hoe akaiky amin'ny fitondrana teo aloha tamin'ny zavatra nataony rehetrarehetra noravaina izy ireny de ho avondrona indray zany ray mandeha ao anatina vondrona parlementaire anankiray ny zava-misy nefa de fahitatsika amin'ny fihetsika izay zavatra atao hoe tsy miroso makany amin'ilay fanavozana itsika raha zavatra izay natao satria nodily kabin'ny président ny assemblée efa lasa ataontsika hoe président ny mbola vezivezety misy reny nataon'ny antokoteny mafanalana ny maire ny commune urbaine Antananarivo tonga dia amin'ny anteny maire mahakara rantsana mba ahafahana mifarohana amin'ny ady manaraka efa hita taratra be efa hita mazava izy tonga indray ty ny paipaika manaraka hoe aty amin'ny ataontsika hoe fifaran'ny session parlementaire aty ny mandefa avy ny ACC hoe azo atao tsara indray ny manangana an'ilay groupe parlementaire mandikan'izany tonga dia mazava be ny kajy ao anatin'izany hoe iroso ao anatin'ny fandravana zany an'ilay gouvernement dia ametraka ny olony hatrany amin'ny prime ministre hatrany amin'ny ministre hatrany amin'ny lehibe any district hatrany amin'ny drainina sy ny rasa mangaiky amin'ny fahasalamana sy ny rehetrarehetra any amin'ny commune sy ny district any dia verina indray legeja ohatra ny legeja efa nahazo taloha tsy haiko hoe inona ny antony mahatonga misy vavam-bahoaka io izay nanao fanambarana tamin'ny vahoaka malagasy fa tsy mila an'io prime ministre ary tsy nanao sonia ao izy izy nanambara tamin'ny vahoaka malagasy sonia ao izy izy nanambara tamin'ny vahoaka malagasy izy tsy izahay rehetra tompo dia nanao sonia nametraka fa izahay rehetra androany iray koa izy mitelo izahay nanao sonia androany iray koa izy mitelo izahay nanao sonia ndraiky koa lalàna ny alay niady izakitra nomena lalàna ny alay ary ampanetsetena nay zako ary ampanetsetena na isika vahoaka zako zany fa na isika vahoaka mahafantatra nanomboka zany nanomezany fa ity nanomboka zanazy nanomezany de nanao ny asa vahoaka araka ny voasoratra de nanao ny asa mbola tsisy tamin'ny tantaran'ny firenena hoa mbola tsisy tamin'ny tantaran'ny firenena hoa izany hoe tetim-bolam-panjakana mbola tsisy zany mbola tsisy hoe izany hoe mbola tsisy gouvernement mbola tsisy hoe izany hoe membre gouvernement antsoina ty ary mipetraka tsy misy zany mbola tsisy hoe ary mipetraka betsaka mbola tsisy hoe nandritran'roa dimambiroapolo taona betsaka rehetra amin'ny tantany nandritran'roa dimambiroapolo taona zany zavatra fijononay tao anaty ary ny rehetra miararesy fa fijononay tao anaty ary ny rehetra miararesy alahelo fa nianisy olombavambahoaka satria alahresy izy tamin'ny élection zay natao resy izy de ijoro tamin'ny élection zay natao tato atao fahavalo de ijoro zao vavalo atao fahavalo tsy olona mbola tsisy zany tato mbola tsisy zany tato anaty fa ny anazy zany a mijery la izy ara tsy nanao sonia fa ny anazy zany a mijery la izy ara tsy nanao sonia ny anazy tsara prime ministre taloha ery zavatra toeriny tonga indray rehefa avy eo taloha ery zavatra toeriny izy tsy lany a satria nanindra izy tsy lany a rehefa ny vice président au président ny vice président ny tsy angina mihitsika ka teny foana tsika raha mbola misy ny tsy mety de ho ambarantsika foana zany zavatra rehetrarehetra any de sendra ny tsy mety tsika eto a tsy attaque personnel eo na alahelo na zavatra hafa fa tena zava-misy io zano araka rehefa nambarantsika teram-piandohany resaka moa zany de hoe anambahintsika am'ty anio ty a tonga somatsara io de tolorana ny avano reo matozany zakaratsetsson ravanao andre mato nao mialatsy ny be de be fa miainany faramtona teo amin'ny tombo raha tsy mandravaka taty aminareo a atsasakadiny mahery zay le zava-misy zay fa io moa zany efa nisy ataontsika hoe mpitondra firenena lehibe na institution teo aloha zany efa nilaza fa endriky le fandroson zany zany zakaratsetsson maro mpandrefesana zany hoe rehefa mitohana ohatra miola izy de fa erikendrika zany rehetrarehetra zay ataontsika hoe tsetsetatsehatra zany fa loha mba hotokana kely ho an'ny vahintsika aloha ny pampitaona afara zany a mba irisahana satria akoatrany ma hoe mpahitoekarena azy a manao politika ihany koa fa kandida filoam-pirenena mitarika antoko ihany koa ny femi malagasy a fa isany anankiray afantaranao ihany koa de anao de isan'ny ray amin'ireo mpiambana ao anatin'le ataontsika hoe KMT komity miara-mitolona izy io moa zany de hoe
hoe komity mandrindra ny tolona dia nio hoe komity miaro ny tolona dia rehefa miresaka an'izany hoe comme KMT sy ny ataontsika hoe refondation Jean-Jacques Ratziédition impolo andro eo zay ny ataontsika hoe colonel Michael zany sy ireo ataontsika hoe colonel efatra Amralaha ao anatin'ny fitantanana an'ity refondation de la République ity raha ataontsika mba manao évaluation na bilan tsotsotritsika zany nareo anatin'le KMT tena misotra am'le lalana tena anatin'le rail ve izy ny train urbain moa efa mandeha zany anatin'le rail fa dia am'le tsika raha-pirenena manoloana an'ireo resabe mandeha zany de tena aloha mihitsy aloha anao eto zany anteniko hoe ahoana tokoa zany satria nareo komity miaro ny tolona dia manaoana mandeha tokoa matoa misy ny komity miaro ny tolona dia mbola misy ayazo any ao hoe mandeha makany am'le zavatra nangatahany vahoaka ve tsika mazava azy ngefa tsy vita anatin'ny enimpolo taona ny refondation ary enimpolo taona enimpolo andro tsy vita anatin'ny enimpolo andro fa zany efa miteny kosa hoe misy zavatra azo atao anatin'ny ray volana dia le niteneko hoe mampidina ny vidim-piainana io nge tokony samy eritreritra tsika ireo colonel eo amin'ny fitondranireo sy ny vahoaka malagasy tsy navita azy rery raha nikapisady fotsiny fa tonga dia lasa ohatran'ny tao Benin nahazo azy nanao fanambarana izy androany hoe zay tsy andray baiko avy any amin'ny antrajoelona tsony tsy afaka hivoaka ny fiadanana izy dia assiégé tao izy dia rehefa lany ny rano sy ny sakafo dia nanangana saina fotsy le izy koa hita nefa tsy vita amin'ny vahoaka rery fitambaran'ireo no navitan'ity tolona ty fitambaran'ny vahoaka sy ny kapisaky zay isorana ny vahoaka isorana ny kapisaky fa ozy am'ty ndray mitolaka ty tokony mba misy tamberina arak'izay azo atao miverina ny amin'ny vahoaka satria itinga atsika tsy anatin'ny 4e république tsy anaty transition tsy ngevahera satria zao io resaka etso-bahoaka nge tsy prévu anatin'ny constitution nefa izy hoe raha araky ny tantara nisy hatramin'izay teto Madagasikara tokony nasiana andininy tao miprevoir hoe raha ohatra ka misy etso-bahoaka mandrodana fanjakana dia ino nataotsika satria tsy voavoalohany io tsy faharoa io fa tsy nanao an'izay tsika fa hoy zao hoe efa akakely moa sisan'ny fotoanatsika ao amin'ny komity miaro ny tolona fa eto dia miresaka amin'ny kasikety hafa le kasikety hafa io KMT ihany fa komity mitady toerana mataonao politika mitady toerana anova zavatra olona be dia be miantso mandefa message any amiko efa zay ny hevitra hoe tafiditra ao ianao fa maniny ianao tsy ao aiko za mahitandreo nomination maro samihafa mirahakaraka atato hoe conseil technique conseil spécial de zay raha jerena am'ireny le profil le olona dia olona mpaneo hevitra mpamakafaka politika sy ny sisy hoe tsy lavitra an'izany koa sy zoky sanzaka tsy lavitra an'izany zoky sanzaka za tsy maneo hevitra fotsiny fa za manolotra vaolana concret ka raha ohatra toerana tsy ahafahako manao an'le vaolana dia tsy afaka ny anaika efa nisy an'izay aloha proposition hoe reto anao efa nisy proposition mbola tsy nisy gouvernement akory vo nanomboka nandray fitondrana reo colonel marobe reo tsy izy 10 milary regny colonel fa misy colonel lafa koa dia efa tafaresaka tamin'ny anankiray za tsy teny hoe izy dia efa nazo proposition andao anao miana département ato amin'ny iavoloha za oaty zay ny tetafiko raha ohatra ka tsy ahafahako manova zavatra tsy manaika tsy andray ny toerana io fa raha toerana ahafahako manova zavatra eto Madagasikara dia mandray dia afaka manao engagement dia efa nyteny afa gadrao raha tsy vitako ny zavatra teneniko zany toerana premier ministre ny tena na tsy premier ministre fa ministre ny finance ministre ny économie sy ny finance ahafahana mikarakara ny timety fa mbola resantsika kely midy io rehefa avy eo zany hoe kasiketina KMT tsy le miaro ny tolona fa le mitady toerana ny tedaviko sady kasikety anakiroa mantsy metiko eto dia ny kasiketiny TMK
gaky nareo nyty TMK manao jeu de lettre jeu de lettre aza mandeha lavitra avao fa ny KMT any no TMK eno midika an'le TMK de tsy mena karama za zany vonona metoerana za karamaina tsy maninona na tsy menareo karama heritaona raha tsy maninona fa avy rao heritaona hiasa ho an'ny vahoaka inona moa no résultat am'zany e tsy ohatra za mako limabe adefitra hoe ny coloniel Mikael de miteny any karamako tamin'ny za coloniel ihany raisiko fa tsy mandraika de ohatra mafafa be satria lasa tsy misy tsy manana ohatrany tsy redevable izy zany a satria ohatrany zay zany le olana endro zaka raha sisy tsy misy le karama saza de misy vokatra ho za hoe azo mena karama aloha rehefa hitan'ny vahoaka satria reo raha rehetra hoe mpiasan'ny vahoaka mpiasam-bahoaka ngereo e premier serviteur de l'état reo tsika matsy rehefa miteny hoe mpitondra fanjakana de tonga de efa mamoritra zay mpitondra de tena tonga de mamaty lolo tsika tena marina am'ireo mpiasa mpanjakana reo mpiasa am-bahoaka daholo reo de hoy za hoe za vonona hiakatra eo aza sina resaka karama kory aza sina resaka karama fa tsy karama nandehanako eo karaha ohatra ao anatin'ny ray volana saniny ahako a ny vahaolana tolotro ray volana de misy fiatraikany midina ny vidim-piainana ka raha ray volana tonga eo tsy midina ny vidim-piainana esoro amy toerako a arazarahana karama zay nge ny olana eto amitsika tonga le olona magaga volana le olona mety ihany fanazavana anao satria raha le ministre ny finance sy ny économie am'izao to samy économiste mitovy ihany ohatran'ny hafa ny fomba famakiny tsy misy le proportionnant zany resahanao matetika anatin'ny fanehoan-kevitra taonao mikasiresaka midy ty hoe foany any io sy ny sisa fa rehefa miany fanehoan-kevitra le ministre am'izao fotoana zao ohatrany tsy de tena tsy zay ny azy fandao teneno izy de sany andao tsika fa reo tsy misy sa zao nge ny tena problème voalohany bon fanafoanana midy a amiko fitaovana ray zany iny a iverenena amy tabola tsy mivoava sy afana mampiakatra ny sandam-bola zay ny ilako an'le foanana midy tsika miteny zao aloha le sandam-bola mitotongana ake mbola mitotongana io satria mbola ao midy de hoy za hoe hatramin'ny siny ty aferany mamyravatomanga ty a misy atiny anankiray mbola goavana lozay ngambandry tokony anafoanana ny midy raha anatsikaritsika taloha de resaka be teto hoe tsy Christian olona Ravatomanga tsy afaka eo mihitsy fa tsy manaiky tsy Ravatomanga raha tsy izy ny prime ministre za koa nare an'izany de voapirofony tantara io tantara voaingana raha nandositra teto a Madagasikary Mamy Ravatomanga ndroa 10 octobre olona roa any mety amto anatin'ny jet privé any a tsy Christian sy mivadiny marina zany tsy Christian olona Ravatomanga de avy eo nieritreritra hoe fahinana marina natonga azy napifikitra ny tsy Christian teo amin'ny primature de hitako le izy nivaliny tao amin'ny LFI loi des finances initiales tamin'ny 2026 mba rahaiko mantsy lo LFI io de nijerevako ny budget ny prime ministre misy ligne anankiroa nyray hoe contrôle sy supervision ny action ny gouvernement 10 milliards ariary de gaga zany manaraka ny asan'ny gouvernement zany ve de ilana 10 milliards ariary misy assemblée nationale misy IGE misy ary misy ny conseil des ministres sy ny conseil des gouvernements isan-kerinandro ao nge ny prime ministre rehefa am'ireny conseil des ministres na conseil des gouvernements reny ao a samy miteny ny ministre rehetratra enona daholy de tenenina hoe zao no ataoko de mena rendez-vous zay bon amin'ny zao ndray zany ianao mive manaraka amin'ny valiny zay sy ny sisa zay nge ny asa amin'ny zay nge izy contrôle ny suivi ny action gouvernementale ny asa misy 10 milliards ariary io fa ino ihany efa tsy mitensika 10 milliards ariary zany be de be zany fa mbola tsisy dika io satria mbola misy ligne anankiray a miteny hoe appui au développement tena narik'ohatra 300 milliards ariary ao amin'ny primature 70 millions d'euros 74 millions de dollars 74 millions de dollars de tonga saina amizay azoko zay ny antony tsy nazo nanalana ny tsay Christian teo manana an'ireo budget reo izy ariary reo noety nisy Ravatomanga eo amin'ny mety atakaliny devise de any amin'ny compteny Ravatomanga zavaty any amin'ny compteny Ravatomanga tsisy reo manao an'izany ny mpitondra ny sesy hatram'izay nanao an'izay
ry ny reo banque vahindreo manao an'izany keo zay le hoe fuite de capitaux ny GFI io a global financial integrity navoaka ny CFAFI zany tamin'ny 2014 ny teny hoe vita ny décret nametraka midi 2004 hatramin'ny 2008 4 milliards de dollars ny fuite de capitaux teto Madagasikara vola mivoaka tsy vidiana n'entana 4 milliards de mahatrana io zany a mahatonga an'le mpitondratra am'izay tsy manaiky ny anafoanana ny midy azoko am'izay hoe tam'izany nanao résolution tamin'ny 2012 tamin'ny transition 80% ny CST nanaiky Iandry Rajoelina sy Hierajano Mampanainy no nanakana zalahy no mitondra satria ndray ministre finance ndray président reo zany a mamoaka vola eo midy zay mahatonga azy tsy manaiky ny anafoanana ny midy fa ny tena aloha zany de zao ampitrosainy ny malagasy satria rehefa azo ndrala reo ariary be deabe reo ny Mambravatomanga nge io budgetny cyclisation zany ampiasainy a surfacturation any amin'ny clinique ny facturation fictive any amin'ny jiramasyny sisa surfacturation sodiate rehefa mividitra mobile amin'ny sodiate mifanjakana 3-4 voeny ny vidin'ny fiara no factureny Mambravatomanga de tsy maintsy mandoa ny fanjakana reny ariary reny a tsisy ilany azy fa ny ilany azy ho alefa amin'ny midy de avoaka ny velany zay natonga ny Mambravatomanga napiditra ny AGF ny AFG banque banque ivoiriane anazy io nampidira satria nahoana mbola tsy nisy